amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavany mba ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra amin'izao alahady voalohany amin'ny taona izao, alahady epifania, isehoan'ny Kristy amintsika, fisehoana amin'ny dikany hoe epifania. Horaintsika ny hira fanevana chapelle militaire eto Ampahibe avy hatrany hanomboantsika ny fotoana. Vavaka isika. Nitera ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina. Nitantana anay ianao, na dia nanitsaka ny lohanay ary ny aretim-be, ny fahasahiranana maro samihafa, ny olana tsy tambo isaina, nentinao tamin'ny fitahiana mahatretrika izay ka nataonao manoatra noho ny mpandresy. Eniky ny famondramponao ny tany, nampahafantaranao anay fa sarobidy ny fofonaina mahavelona. Izay dia olombelona avy tamin'ny tany no foforonao fofonaina mahavelona ka tonga olombelona izay. Ianao no miteny dia ary izay, ianao no mandidy dia mitoetra izay. Maro no nikasa fa tsy nahatratra za amin'ny fandaminana avy aminao. Ny fisainanao maharitra mandrakizay. Betsaka ny te-hanisy ratsy anay, nefa nataonao nanjavona zany fisainana zany noho ny fitahiana mahasoa aminao. Ka tratra izao taona vaovao izao izay, ka terinay ny laza ny voninahitra efa nao hatr'izay ka mandrakizay. Sambotra tokoa ny firenena mananao Andriamanitra, marina fa mahantra izay, tsy mahatakatra izay amin'ny vidim-piainana, nefa kosa manana izay tsy hanana ny hafa izay, dia manana anao Andriamanitra ka velonaina volangina falifaly ny aona eto ny Zanak'Andriamanitra. Koa ankehitriny Tompo, raisy ankasitraho ny fanompoana ataonay. Koa hamasiny izao fotoana izao, hoanitra kasitraho ny masinao. Hamasiny izay ry fanahy masina, ny fotoana manontolo ny sakrameta mba homena ny zanakao. Koa ianao Andriamanitra memboninahitra sy laza miaraka amin'ny Kristy sy ny fanahy masina, dia ilay Kristy nampianatra anay hivavaka manao hoe:
Petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Deuteronomia 5. Manana ny fitsipika tokony tandremantsika Andriamanitra. Manana ny fandaminany, ny lalànany izy, satria Andriamanitra tompon'ny filaminana izy. Andeha hoetretsika tsara sy dinitsika tsara ny ampahany amin'izany sitraponiny zany hita amin'ny Deuteronomia 5. Manomboka amin'ny andinin'ny 9. Izaho ny Jehovah Andriamanitra izay nitondra nivoaka avy tamin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na zay ety ambonin'ny tany, na zay zavatra amin'ny rano ambamin'ny tany. Aza miankohika eo anatreny ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahala. Nefa kosa dia Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay tiahy ka mitandrina ny didiko. Aza manononona foana anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsy manan-tsiny akory zay nanononona foana ny anarany. Mitandrema ny andro sabata na masina azy araka izay nandiny Jehovah Andriamanitra ianao. Inemina ny asanao sy anaovanao ny raharaha rehetra, fa sabatan'i Jehovah ny andro 7 ka aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Manaja amin'ny rainao sy ny reninao araka izay andidin'i Jehovah Andriamanitra mba maro andro ianao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra zay mitady ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Tsy misy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika hifona hanondrika ny lohatrika hanaraka izao vavaka izao. Tompo, ianao Andriamanitra nafakay tamin'ny Egipta ny fahotana, Egipta ny devoly, ka ny manome anay fahafahana tao mibatisa, ka tonga zanak'Andriamanitra izahay. Indrisy nefa Tompo, mbola manimanina ny tongolon'ny Egypta izahay, mbola miara-dia amin'ny Satana, miombona amin'ny latabatry ny demonia sy ny latabatry ny tompo izahay, misabakabaka izahay, mamindra-fo aminay, mamela amin'ny elokay. Feno ny sarin-javatra voasokotra amin'ny fonay, amin'ny eritreritray, amin'ny ataonay. Misy zavatra ampirefesinay aminao. Ao ny manompo sampy ankitsy rano zao, ao ny maka fanafody ratsy nefa milaza zanak'Andriamanitra, mamindra-fo aminay. Tsy ampy koa ny fanomponay anao, manompo zavatra hafa izay manompo vola, fitiavan-tena, voninahitra, ka matahotra izay sao valinao eloko hatramin'ny zafindoalika, mamindra-fo aminay. Ampiasainay etsy sy eroa ny anaranao, tonontononona fahatana amin'izay tsy tokony dirany ny anaranao, mamindra-fo aminay, mamela amin'ny elokay. Adinay ny andro alahady, lozanay manao zavatra maro samihafa na tsisy manery ary izay, mamindra-fo aminay, mamela amin'ny elokay. Betsika tsy natanteraka anay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao. Sao madio izay fekelo kardiovy ny fonay mpahafapahotana, ny zanaka tsy manaja ny ray aman-dreniny, ny ray aman-dreny mahafo zanaka, mamela amin'ny elokay, mamindra-fo aminay. Mifangalatra izay, mijangajanga, mifanambaka, mamindra-fo aminay. Mitsiriritra ny an'ny hafa mandrakarivo, mamela amin'ny elokay. Ny amin'ny Kristy irery aminy. Amen.
antsika zay vonina navaon'ny fanorentenantsika ka nibebaka marina tokoa, mitsangana indray ny teny soa mahafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Hoe ny soratra masina, iza moa n'Andriamanitra tahaka ny tompontsika, zay mamela ny helontsika, sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerana mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Amindra fo amintsika indray izy, ka nitsakitsika ny fahotantsika, eny, ary ny amin'ny ranomasina lalina dia lalina ny fahotantsika rehetra. Noho izany ary havana dia ambara aminao, fa voavela sy voafafa ny fahotanao, no ny aminaran'i Kristy Tompo, ka aoka hidiran'ny Tompo isika. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Ary poetia peneta petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka no raisitsika zany, tsy hainay ny angina no raitsika sady tsy hainantsika ny tenin'Andriamanitra. Aminareo aneni Tompo.
Amaky ny soratra masina voalahatra ho antsika amin'ny teny ity sika ry havako dia arak'izay voasoratra atao amin'ny boky Isaia Mpaminany toko 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Isaia toko 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izao nolazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia Kirosy izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako fehikibon'ny mpanjaka mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Handroso eo alohanao aho ary handravina ny mikitotoana sy hanorotorony varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidivy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izaho ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra azy ianao. Izaho ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hafantarana hatrany amin'ny fimpisan'ny masoandro ka hatramin'ny filenteny fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho ny Jehova fa tsy misy hafa. Dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary loza. Izaho Jehova no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra, ary aoka ny abakabaka hampilatsaka fahamarinana. Aoka ny tany hisokatra, ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena, ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehova no efa nahatonga izany. Toizantsika ato amin'ny epistily voalohany ho an'i Timoty toko voalohany ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17. Epistily voalohany ho an'i Timoty toko voalohany ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17. Misaotra ny Kristy Jesosy Tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka nitendreny ho amin'ny fanompona dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindrampo aho satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izaho ny lohany. Kanefa izaho ny namindrana fo tamiko dia ny mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy hazona fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Faranantsika ato amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany. Ny Jaona toko voalohany ka ny andininy 7:7 ka hatramin'ny andininy 1:50. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy 7:7 ka hatramin'ny andininy 1:50 farany. Andia eo mpitsanganana no amakitsika izany. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilea Jesosy, ary nahita an'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha ahy. Ary Filipo dia avy an'i Betsaida tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita an'i Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy an'i Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsova avy an'i Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita an'i Natanaela avy manatona azy dia nilaza azy hoe
indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy natana ela taminy. Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fonotsim-bola ny antso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mony nilazako taminao fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao. Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ho hitanareo lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, Andriamanitra mpamonjy anay ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izay vao nitsarovanay ny fankalazana nampidinanao azy tety amin'izao tontolo izao dia nahatongavan'io nofo. Andriamanitra izay maneho ny maha-Andriamanitra anao ianao, koa ankehitriny izahay manantena indrindra ny handray ny hafatra avy aminao, avy amin'ny teny izay nivakianay teo. Mangataka anao izay fanahy masina hitoetra tenatinay tsirairay avy, hampangina izay rehetra mety hiteraka tsy fifantohana, mba hahafahanay mandray ny hafatra avy aminao Andriamanitra amin'ity alahady voalohany amin'ny taona 2024 ity. Izany fananao masina izany izay efa nanampy ny mpanomponao tamin'ny fanomanana ny hafatra omenan'ny vahoakanao amin'ny teny ity no hampiteny azy ihany koa mba tafapaka tsara ny hafatra tenatinay tsirairay avy. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ilay Andriamanitra tonga nofo izany vavaka izany. Amen. Ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika, ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy, ny fiombonanaina avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen. Nareo anaty sapitô eo manangana tanana raha maheno. Saotra Tompo. Hafatra voalohany amin'ny taona 2022 dia mahasarotina antsika izany mba ho voaraintsika tsara, mba tsy handringa manita amin'ny taona. Isaia 1:7 no oka ivelatra malonantsika. Amin'ny bokin'i Isaia dia misy olona voalaza hoe mpanompon'i Jehova. Mpanompon'i Jehova. Tokony olona efatra nolazaina fa mpanompon'i Jehova io. Voalohany i Kirosy, mpanjaka Gentilisy, tsy Jiosy. Ny faharoa le mpaminany Isaia, mpanompon'i Jehova koa izy. Ny fahatelo vahoaka Israely, mpanompon'i Jehova koa izy ireo. Dia ny fahaefatra le Mesia ho avy na Kristy ho avy, mpanompon'i Jehova koa io. Zay zany natao hoe raha vao mamaky ianao mahita teny hoe mpanompon'i Jehova, dia ireo tokony olona efatra ireo no ambadika. I Kirosy mpanjaka, Isaia mpaminany, vahoaka Israely tsy ankanavaka, ary ny Mesia zay ho avy. Eto amin'ny Isaia 5:7 ny mpanompon'i Jehova dia
izy ireo telo ireo ny voafoaka izy efatra ireo, fa i Kirosy no tononona anarany. Faminaniana ho an'ny Kirosy na i Kirosy izay mpanjaka Persa andresy ny fanjakana Babilôna. Eto zany ny zanak'Israely mbola babo ho an'ny Babilôna, dia ampaherezina fa hoe ho avy Andriamanitra, aneo ny maha-Andriamanitra azy ny tompo ka hanafaka ny vahoakany. Zay mahatonga ny perikôpa antsika ny loha hevitra amin'ity volana janoary ity moa inona moa? Maneo ny maha-Andriamanitra azy ny tompo, hitantsika amin'ny fandaharana. Rehefa maneo ny maha-Andriamanitra azy amin'ny Kirosy zany ny tompo, maneo ny maha-Andriamanitra azy amin'ny Isaiah-paminany, maneo ny maha-Andriamanitra azy amin'ny Israely, maneo ny maha-Andriamanitra azy amin'ny Kristy, ary maneo ny maha-Andriamanitra azy koa amintsika ankehitriny. Inona ary no ataon'ny tompo ao anatin'izany fanehoana ny maha-Andriamanitra azy zany? Zavatra roa ihany no singanintsika ao anatin'izany. Voalohany, rehefa maneo ny maha-Andriamanitra azy ny tompo dia manandratra ny mpanompony. Manandratra ny mpanompony. Andriamanitra tsy mpanao démonstration en lui-même, en self demonstration, fa rehefa manao izy dia anaminao no ataony aminao mpanompony. Zay mahafa io Andriamanitra io. Andriamanitra manandratra ny mpanompony. Vakitsika ny Isaia 1:7 ny 1:2 hatramin'ny 7. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia Kirosy, izay notantanany tamin'ny tanin'ankavanana, mba handreseko fireneny roany, sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamako ny varovarony eo anoloany, ary tsy hirinana intsony ny vavahady, androso eo anoloany aho, ary nanorotoro ny varavarana varahana, ary napatapaka ny hidi-vy, omeko aho ny rakitra amin'ny maizina, sy narenina fefina na mangingina, mba hahafantaranao fa izaho ny Jehova, izay miantso anao ny anaranao, dia ny Andriamanitra ny Israely. Dia ilay Andriamanitra ny Israely rehefa manambara ny tenany, manambara sy maneho ny maha-Andriamanitra azy, manandratra ny mpanompony. Voalohany aloha nanositra ny Kirosy izy, olom-bahositra ny mpaminany, olom-bahositra ny mpanjaka, olom-bahositra ny mpisorona ho izitsika. Fa isika koa dia olom-bahositra manomboka na vita batisantsika dia olom-bahositra isika. Ianao koa zany anatin'ilay hoe voahosina. Rehefa nosorana dia tantanany amin'ny taniny ankavanana, fandresena midikana hoe taniny ankavanana amin'ny tatsinanana. Misy fanomezana enina tolotr'Andriamanitra anao, natolony amin'ny Kirosy. Voalohany fandresena ny firenena. Ity Kirosy ity mpanjaka kely, lasa mpanjakan'ny Persiamina nandresin'ny Mediamina, zay hoe fanjakana Mediana sy Persiamina. Ny Babilônana zany tsy netriretina akory ny andresena an'izany Babilônana zany tamin'ny fotoana androny, sady manam-pahaizana, manana savant be dia be, anisan'ny nampianatra ny olona maro. Iry Daniela, Sadraka sy Mesaka Abednego ohatra, antevy Hébreu nampianarina ho lasa savant. Azo adinoina fa Daniela dia savant. Ireo zany Babilôna zany tsy netriretina resan'izany, fa hoy Andriamanitra eo andreseko firenena ianao. Ianao koa ataonao Andriamanitra an'izany. Na zavatra tsy netriretinao dia ataonao Andriamanitra ho mpandresy ianao. Faharoa men'Andriamanitra amahana ny fehikibon'ny mpanjaka. Ilay teo hoe fehikibon'ny mpanjaka dia misy armorie ny teny frantsay, armoire ny teny anglisy, le voninahitry mpanjaka io zany amin'ny Babilôna dia eo amin'ny kibony. Mbola hitantsika rehefa amin'ny box zany nahitantsika azy zany ny karazana amin'ny box reny zany totondry dia le loka hazo, tahaka nahoana ny loka hazo? Inona le izy? Fehikibo le izy. Izy io zany toe-tsaina tamin'izany fotoana zany tatsinanana. Ny fehikibon'ny mpanjaka zany tsy ny olona rehetra ny mahazo an'izany, fa zanaka mpandimy. Raha vao resy ny mpanjaka anankiray dia ny fehikibony no alaina, avy tany zany nakanan'io. Dia izay le tenenina amin'ny Kirosy hoe omeko anao ny fehikibon'ny mpanjaka ny Babilôna amperora sy ny mpanjaka rehetra miaraka aminy. Izay koa zany nataon'ny tompo antsika fahefana amin'ny dikan'io. Nomeny fandresena, dia omeny inona ny faharoa? Fahefana. Manarak'izay omen'Andriamanitra lalana.
mba moako ny varavarana eo anoloany tsy rindrina ntsony ny vavahady. Zany zavatra anankiray, varavarana alehan'ny kirosy zay sarotra indrindra teo amin'ny Babilôna. Omenanao koa zany ny varavarana zany, menanao ny fanalahidiny. Manaraka izany, aravina ny kitoantaona, zany hoe fandriam-pahalemana midika an'io, tsy laozan'izay mikoa miatsy manongana tsy sy ny sisa, reny alamiko ny kirosy fa zataitra ianao, fa ilamina daholo reny izay miseho mahery reny atsero, satria ampira Babilôna zany ngeza be zany ampira zany, ka tsy ho voafehin'ny kirosy zany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Fandriam-pahalemana ny dikan'io, sécurité. Fandriam-pahalemana omen'Andriamanitra nao. Fa ny condition dia hoe mpanompo ny veanao, fa ny mpanompo ny mahazo an'ireo omen'Andriamanitra anao zany fandriam-pahalemana zany. Manarak'izay torotoro ny varavarana varahana, tapatapaka ny hidy vy. Ao amin'ny tanànan'ny Babilôna zany, satria cité état io, cité ngeda be, ohatra amin'ny Antananarivo ty zany le izy fa misy fefy. Ary zany vitan'ny olona taloha, vitan'ny olona taloha mamefy ny tanàna mitovy amin'ny Antananarivo. Tadio fa zany Ninive zany 3 jours mamakivaky azy, fa zany nefa voafefin'ny olona. Ka amin'ny Babilôna io zany misy varavarana zato, vavahady zato, satria tanàna ngeza be io. Tovy amin'ny Antananarivo ty zany dia misy roa sosona ny vavahady io, bronze, varahana roa sosona. Zay mahatonga ny hoe tsy possible mihitsy andresena zany Babilôna zany. Izy manko le sary olona volamena amin'ny Daniely. Fa vakiko reo Andriamanitra idiranao. Inona ny mbola rindrim-biana aminao? Tian'Andriamanitra ho vakiana idiranao. Zay ny dikan'izay. Ary ny razainy Herodote zay mpanao tantara, fa tamin'ny andro nafian'ny kirosy amin'ny Babilôna dia nisy vavahady maromaro tsy nety hidy. Zay natafidiran'ny kirosy, tsy voahidy reo fa nilatsaka ho azy ny hidiny, dia tsy voahidy. Dia tafiditra i kirosy nandripaka amin'ny tao Babilôna tao zany. Zany nomen'Andriamanitra anao, mbola omeny koa izy amin'ny andininy fahatelo rakitra ao amin'ny maizina sy arenina feno. Ny orooro ny olona rehetra rehefa tonga i kirosy, fa nao ny olona manko rehefa misy ady reny afen'le trésorier sy ny sisa ny arena rehetra. Fa rehefa niditra kirosy, samy namoaka ny vatosoa ny volamena ny olona rehetra, ny firenetra ny lalovana, samy namoaka ny azy fa natahotra azy daholo. Zany nataon'Andriamanitra aminao. Omen'Andriamanitra aminao eo ny arena miafina, raha tena mpanompony ianao. Fa ny fanontaniana dia hoe mpanompony ve ianao sa mpanompo mihatsara vela tsy fotsiny? Fa zay le izy hoe Andriamanitra. Ary io tsy herinao io natanjakao, fa le Andriamanitra mifidy, Andriamanitra manome anao anarana. Ary zay le Andriamanitra zay. Omeny anarana malaza koa ianao, nangorongoro ny olona rehetra, laza ny kirosy amina anerany tamy, natahotra amin'ny olona. Tady fa miverina indroa le hoe ianao tsy mahafantatra. Hitantsika zany amin'ny andininy fahaefatra, vakitsika ny andininy fahaefatra. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompo sy ny Sirely voafidiko, ny antsoko anao amin'ny anarana sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra azy ianao. Andininy fahadimy vakitsika, zaho ny Jehova fa tsy misy hafa, fa tsy misy Andriamanitra fa tsy zaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra. I kirosy mbola tsy nahafantatra n'Andriamanitra, dia efa nifidian'Andriamanitra io mpanompoko io. Vitan'Andriamanitra aminao zany. Fa amin'ny taninanao tena mpanompon'Andriamanitra ve ianao loha. Tsy noho ny herinao na ny fahaizanao Andriamanitra na ny fahelanao nanompo. Kirosy ara mbola tsy nanompo, dia efa nitenen'Andriamanitra nomeny an'ireo zavatra ireo, nasandratra Andriamanitra midikany. Ianao koa te omen'Andriamanitra an'izany amin'izao taona izao. Io nomen'Andriamanitra ny Paoly, Timothée 2:1. Timothée 2:1. Andininy 2:20 sy ny hatramin'ny 5:20. Vakitsika ary. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika, zay nampahery ahy ka nataony matoky ahy, ka mitendreno amin'ny fanompoana. Dia izaho zay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika ny mpampahory, kanefa noho ny famondrana, satria tamin'ny tsy fahalalana avako izany noho ny tsy finoana.
fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao. Tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho ny lohany. Za le mpiteny ratsy fahino Paul apôstôly. Za zay tsy tonga volana na avorton. Izaho zay mpanenjika papahory na azo famindram-po satria tamin'ny tsy fahalalana. Aleo ara tsy mahalala mahazo famindram-po toy izay anao mahalala nefa manondrana iny tsy tian'Andriamanitra. Mahalala nefa manenjika ny mpanompo iny tsy tian'Andriamanitra. Fa i Paul ange tsy nahalala ny Kristy zay natonga azy nanenjika. Dia hoy izy Andriamanitra hoe ianao nanenjika nefa tsy mahalala, antsoka ianao mpanompoka, omeko ny heriko rehetra ianao. Zany mahatonga ny Paul mirere mba aseho amin'ny Paul ny herin'ny Kristy. Nasandratr'Andriamanitra ho apôstôly ary nahavita be indrindra tamin'ny apôstôly rehetra i Paul apôstôly. Zany koa ny tian'Andriamanitra atao aminao ankehitriny. Te hananitra anao izy ka tsy mila fisandrantana aviazy ianao fa Andriamanitra efa mananitra anao raha mety ho mpanompony ianao. Fa ny mpanompony ihany no omeny an'io. Nomeny an'io Petera na dia nandà intelo ary, nomeny an'io Tomasy na dia tsy nino fitsanganany ary, nomeny an'io Davida na tiandro ny faralahy tao an-tanàna ary. Na sandra ny ianao koa ten'Andriamanitra omena amin'izao alahady voalohany amin'ny taona zao, ianao ny tia nomena an'ireo fandresena, fahafahana, varavarana, lalana, arena, fandriam-pahalemana. Tian'Andriamanitra omena anao zany ary meno maimaimpony zany. Andriamanitra manome an'izany. Rehefa maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompo dia mananatra antsika mpanompony izy. Izay ny voalohany. Fa ny faharoa dia izao. Rehefa maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompo dia maneho ny heriny amin'ny mpanompony. Maneho ny heriny amin'ny mpanompony izy. Jerentsika indray ilay Isaia 5:7 teo. Amin'ny dininy 5 hatramin'ny 7. Isaia 5:7 andininy 5 hatramin'ny 7. Vakitsika ary. Zaho ny Jehovah fa tsy misy hafa, fa tsy misy Andriamanitra fa tsy zaho. Zaho efa nampisikina anahy kanefa tsy nahafantatra ianao. Mba hafantaranao hatramin'ny filentena fa tsy misy hafa tsy zaho. Zaho ny Jehovah fa tsy misy hafa. Dia izaho izay mamorona. Maro ny maizina, manao ny fiadanana sy maro ny loza. Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Izaho no Jehovah. Misy dikany lehibe amin'ny Israely zany. Israely tsy manonona foana ny Jehovah io. Zay tsika ihany manonona an'io fa izy tsy manonona an'io fa solony hoe tompo. Satria ny dikany hoe Jehovah, je suis ce que je suis, ce que je serai. Izaho zay izy hatrizay ko mandrakizay. Je suis. Eo amin'ny tantsinanana teo amin'ny Israely dia tsy misy ny verbe être. Ireo mianatra zany. Hafahafa be zany satria Jehovah ihany ny fisiny existentiel. Satria ny dikany hoe Jehovah dia je suis. Ka tsy mety amin'ny tantsinanana israeliana mihitsy ny toetsaina tandrefana satria ny conjugaison ny tandrefana dia manomboka amin'inona? Je. Ary zay ny tsy mampitovy amin'ilay toetsaina. Andriamanitra rery ny manao je. Ary zay ny tsy tovizany mila haitsika zany. Ary zay ny mahatonga ny tsy misy ny fihavanana fa ny conjugaison dia manomboka amin'ny je dia ny reste rehetra avy afara. Zalo. Zay koa mandray an'izay ilay malagasy dia raha ho faty tanareo. Fa Andriamanitra rery ny mahazo manao je suis. Ary zay ilay Andriamanitra tsy misy afa-tsy izy zay ilay Andriamanitra maneho ny heriny. Zay ilay Andriamanitra. Ary zay ny tsy hanonona fahatany an'io. Izy rery zany ny tompon'ny fisina. Satria ny verbe être zany fisina. Tompon'ny fisina Andriamanitra. Ny Israely zany tsy manana verbe être izy. Tsy mampiasa an'io izy. Satria Andriamanitra rery no mampiasa an'io izy ny tompon'ny fisina. Ka ny conjugaison ny tandrefana dia je hany aloha fa hanaririna any vao vo. Ary zay mahatonga hoe firy amin'ny personne hozy izy no manao azy. Rehefa anao azy première aloha.
misy hevitra ny fahendrena lehibe ambadika izany teny izany. Dia io Andriamanitra io le maneho ny heriny, tompon'ny fahalalana rehetra, dia ahoana ozy izy tsy misy afa-tsy za. Hatramin'ny fipisahany masoandro ka hatramin'ny filentena, za ihany ho Andriamanitra. Izy no mamorona ny mazava, mariny maizina. Manao ny fiadanana sy mariny loza ny dikan'izany. Amin'ny toerana misy an'Andriamanitra, ao no misy ny fiadanana sy ny mazava rehefa ao Andriamanitra. Là où Dieu est absent, ao no misy ny obscurité. Ao no misy ny tsy fandriam-pahalemana, ao no misy ny ratsy. Andriamanitra tsy azonao mipirafesina, na ianao miaraka aminy, na ianao miaraka amin'ny fahavalina. Matetika ataontsika nefa miaraka amin'ny fahavalon'Andriamanitra, nefa teo ampian'Andriamanitra. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Miala izy raha voalahatra ao amin'ny zavatra hafa, eo ianao sy ny tenanao. Miala izy. Andriamanitra tsy malaika lahatra ao amin'inona na amin'inona na amin'izy na amin'izy. Ary izay navoan'i Israely. Raha voalahatra ao amin'ny bala, sampy, vola Andriamanitra, dia efa miataka izy. Tsy manaiky ampiadinao Andriamanitra. Na tsika koa ne manao an'izany. Fomba ahoana mo ianao minamana amin'ny adversaire nefa antsonao izy ady amin'io? Tsy azonao amin'izany izy, na amin'ny maha-olombelona ary. Tsy azonao amin'izany io. Itsika mahay tsara hoe l'ami mon ami, l'ennemi de mon ennemi, mahalala an'izany. Antsika raha mahalala an'izany fa Andriamanitra tsy maneho ny herina aminao izy. Raha mbola le fahavalony dia le devolony arahanao. Fa rehefa tsy miaraka amin'io ianao, na ny loza andeha aminao ary, avadiny ho tsara, satria izy no mahary ny fiadanana, mahary ny loza koa, na loza andeha aminao ary mivadika zavatra tsara. Na ny bony tenin-drazana ary manao an'izany ene. Raha mety ny atao manina ozy ny sobakaka? Fa rehefa tsy mety fozahorana no mihinana ny varino. Dia izay le Andriamanitra resahana eto. Amin'ny fahavalvaka itsika. Manatete vavy anambony ry lamitra, ary aoka ny abakabaka bilatsika fahamarinana, aoka amin'ny tany isokatra, ary aoka vokatra avy amin'ireny famonjena, ary aoka itsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana, fa Jehovah efa natao. Justice ny resahana eto fahamarinana eto. Ianao izay voatsindry ny anjo lena, ianao izay angara amin'ny olona, angara ny vintana, Andriamanitra mitompo ny fahamarinana, justice. Alatsana avy any an-danitra io, ary asainy mitrebona avy aty ambanin'ny tany koa, ka tanteraka aminao zany fahamarinana zany. Mipoipoitra amin'ny tany misy anao ny famonjena. Zay le Andriamanitra maneho ny herina. Andriamanitra tia fahamarinana ka tsy azo fefena rehefa maneho izany. Andriamanitra mamokatra famonjena ho anao. Andriamanitra mahatonga fahamarinana ho anao. Zay le Andriamanitra. Andeha porofotsika izany amin'ny Jaona toko 1. Rehefa nanao recrutement mpianatra i Jesosy, nandray mpianatra, ny fampianarana taloha manko olon-dehibe ny mianatra, tsy atery indray aman-dreny tahaka ny ankizy fa misy filatsahana, misy mpampianatra anankiray mandehandeha, dia izy ny teo mpianatra io dia manatona ny olona milatsaka ho mpianatra. Zay ny taloha satria olon-dehibe ny mianatra. Zay ny école filozofika taloha zany. Tahaka izany koa ny an'i Jesosy. Rehefa ndray mpianatra izy misy tena anankiray miverimberina, satria ny soramandry dia hoe ny nazahoan'i Jesosy ny mpianany voalohany. Ireo mpianatra Jesosy voalohany ireo mpianatra mahitahita. Ny teny hoe mahita sy mizaha dia miverina mimbetsaka ao, ary misy dikany io. Ndenge raha atsika amin'ny 7:70, ary no nampitso dia te hiala Galia amin'ny Jesosy, ary nahita ny Filipo izy. Hitanareo? Amin'ny 7:70, Filipo kosa nahita ny Natanaela ka anao taminy hoe efa hitanay. Le soratany Mosesy. Avy eo Natanaela namitany hoe moa misy zava-tsoa avy any Nazareta. 9:40 ahoana ozy izy? Andeha izaha 7:70. Jesosy nahita ny Natanaela. Tanareo zany. Dia avy eo amin'izay izy niteny hoe efa hitako ianao Dia 9:70. O Natanaela, ahoana nafantaranao dia namaly Jesosy nanao taminy hoe fony mbola tsy niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. O Jesosy, zany mbola tsy ampy zany.
Mbola laza taminao afa hitako teo ambony viavy ianao. Ahoana mitohiny? Ahita zavatra lehibe ianao, mbola ampiny ray amin'ny raika amin'ny 50. Ho hitanareo ny izay. Rehefa mpanompon'ny Kristy ianao, mpianatra Kristy dia mpianatra mahitahita, sady hitan'ny Kristy no mahitan'ny Kristy. Ahitahita ianao amin'ny fiainana raha miaraka amin'ny Kristy amin'ity 120 ity. Teneny amin'ny olona akaikinao mahitahita ao amin'ny Kristy, tsika hoe teneny amin'ny olona. Le mahitahita eto lafy tsarany, fa tsy hoe taoko mahita ianao. Fa mahitahita ao amin'ny Kristy misy dikany le teny hoe mahita eto. Mahazo ny herin'Andriamanitra ny dikany. Zay ny dikany hoe mahita eto. Ary io Andriamanitra io rehefa maneho ny heriny. Timoty voalohany, toko voalohany 7:70 ny antsony Paoly azy. Paoly koa resy lahatra. Fa lasa mahitahita tao amin'ny tompo izy. Lasa nahita ny herin'Andriamanitra izy. Ne misy anarana intsonan'Andriamanitra. Timoty voalohany, toko voalohany 7:70 ahoana izy. Inona andaran'Andriamanitra hoe mpanjaka. Inona koa tsy manan-taloha. Inona koa tsy mety maty. Tsy hita. Tokana. Zay no ao. Zany hoe Andriamanitra tsy mandimby ary tsy dimbiasana. Zany dikan'izany. Tsy mana prédécesseur izy na former. Fa Andriamanitra tsy mandimby ary tsy dimbiasana. Ka amin'ny afatra ho anao, Andriamanitra maneho ny maizy azy. Maneho ny Andriamanitra azy ny tompo. Mananatra anao izy. Haneho ny heriny aminao izy. Anisan'ny matematesy amin'ny olona atao hoe Maslow pyramide. Ina mahafantatra zany pyramide de Maslow, ina moa zany? Fandaharana ny filana na ny besoin. Na lahatra iranga tsy haiko na 5 le izy. Nareo ny tena mahay azy fa tsy za. Dia ny voalohany besoin physiologique raha tsy diso hoe mila sakafo ny olona, mila inavo le olona, mila fahasalamana izy. Dia miakatrakatra iny dia misy besoin de inona moa? Sécurité. Mila fiarovana izy, na ny fananana, na ny aina. Dia miakatrakatra iny social angama, mila namana izy satria animal social izy, mila namana izy. Dia aveo miakatrakatra izy mila reconnaissance izy, mila toerana izy amin'ny fiarahamonina io. Dia ny faratampony zany mila laza sy voninahitra izy. Zay le izy. Nefa ireo nge mitany saina teo e. Ireo efa mitany saina teo. Mila fandresena izy. Jereo nge le anarana zao sao dia tsy hitanareo amin'ny 7:7 Ahoana ozy izy? Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voafidiko, 7 nantsokanao tamin'ny anaranao, sady nanomezako anarana malaza. Efa onomen'Andriamanitra anao samy tsy tadiavinao n'aiza n'aiza, fa ifilanao rehetra io. Efa nalahatra Andriamanitra fa ny fanontaniana dia hoe tena mpanompo ny ve ianao. Zay le fanontaniana. Fa omeny anao ifantany ilainao na amin'ny ara-batana raha tsy haina ara-panahy amin'izao fiandohan'ny taona izao. Miankina amin'Andriamanitra ianao, fa omeny anao maimem-pona, na dia tsy mahafantatra azy ary ianao izy, satria tsika tsy hafantatra feno momba'Andriamanitra mihitsy. Fa omeny anao zany, fa ny condition sine qua non dia hoe manompo azy ianao. Zavatra kely aminy angatahany ianao hoe manompo azy ianao. Fanompona mpitandrina, fanompona mahabekona, mahabrolo olona, fanompona mahampandray, mahasampana zato sy aroa, mahateknisiamina amin'ny lafiny rehetra zany hoe fanompona. Aza mba hadiso anjara fanompona amin'ny fiangonana, amin'ny mpianatra momba ny fanahin'ny fahafoizany tsika toato, afatanao ahoana na fanao manompo ny tompo amin'ny fotoananao, amin'ny volanao, amin'ny fihevitrao. Fa rehefa manompo ny tompo zany tsy voaterinao dekona daholo akory ny olona, fa misy karazana fanompona marobe atao, fa le fanahin'ny fahafoizana mihitsy ny tsy ananantsika. Dia mahatonga antsika kely hery amin'ny fanompona. Rehefa kely hery amin'ny fanompona, kely fahasoavana koa. Fa omen'Andriamanitra maimem-pona, Andriamanitra mahitahita Andriamanitra ao, dia ataony mahitahita koa ianao. Fa ianao ve tena zanany aloha? Zay le fanontaniana. Fa raha tena zay dia omeny tompanao izany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
dia iombona amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izay ny amin'ny teninao. Misaotra satria maneho ny maha-Andriamanitra anao taminay ianao, ka tamin'izany no isehonao Andriamanitra manandratra izay rehetra manompo anao marina tokoa. Andriamanitra manome hery ho an'izay rehetra mino anao. Jesosy Kristy Tomponay, ianao ny lohan'ny fiangonana, ko mametraka eo ambany fitarianao ny asan'ny fiangonana amin'ity taona ity izay. Maro ny endriky ny faharavana sy ny fahalovana izay tao nampihemotra olona maro nandritra iny taona lasa iny, ary anisan'ireny ny valana retina. Na inona Andriamanitra ho sedra mbola ho atrehan'ny fiangonana amin'izao taona itsahana izao, dia mangataka aminao izay mba ny herinao no aminay rehetra, ka tsy alevona ny finoan'ny fiangonanao, ary ombanao ny ezaka rehetra ataon'ny tsirairay ny sampana ny fikambanana samihafa, ny komity, ny dekona sy ny olona, ary ny birao sy ny mpitandrina amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Araka ny fanampihomananao ny fiangonana dia amin'ity taona ity no fotoana izay ankalazanay anao noho ny 20 taona nampitandrina ny mpanomponao sy ny 15 taona ny arahany nanompo tamin'izao fiangonana izao. Ny fananao masina ny ampahery anay rehetra mandritra izany, mba aizanay mankalaza anao amin'ny fifaliana, ka iombonanay rehetra amin'ny zavatra rehetra, satria ianao nefa nampianatra anay ahatsiaro ny mpitondra sy ny mpampianatra anay. Ko ankinay aminao sahady ny fahalavorarian'izany fotoan-dehibe izay manan-tantara eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Ianao Andriamanitra no tasy-piaro ny fiainanay, ianao no omba sy hita ny asan'ny tsirairay ny fianarana ny andraikitra izay nametrahanao anay avy. Ianao no omba ny zanaka izao fiangonana izao izay tsy afaka miaraka aminay eto ankehitriny. Ianao no hanasitrana raha misy ny tsy salama, ary ianao ihany koa no hamangy ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay afaka mijoro vavolombelona ankehitriny, satria no tantananao na tsiaro fandresena, na laminao ny fiainany ankonana ny fianakaviana. Irinay eo aminay rehetra ihany koa izany fahasoavanao izany. Ankinay aminao ireo anavao ny fanoloran-tenany amin'ny sakramentan'ny batisa, ary eo ihany koa ireo atokana ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herinao Andriamanitra ho amin'izy ireo, ary ianao Andriamanitra hanandratra azy araka ny sitraponao. Ny firenenay Andriamanitra, ankininay aminao hatrany, hanananay fiadanana avy aminao, ka aneo ny herinao ianao manoloana ny aretina, ny herisetra, ny tsy fampitsakafo sy ny olana maro isan-karazany izay atrehanay. Izay rehetra mahasoa anay ry Tompo Andriamanitra dia angatahanay araka ny haben'ny famindramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay ny vavaka. Amen. 7:7 ny 2 no iraintsika. Ijoroantsika rehetra vavolombelona amin'ny teny io ity ny fanekemponoana, laharana voalohany na ny fanekemponoana apostolika. Ndeha aritsangana isika rehetra ry havana. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, hijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliany, maty analevina, nidina tany amin'ny fiainany tsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy ihany no iaviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Fifaliana ho antsika mandray reto mpanompon'Andriamanitra reto, ka mijoro raha izaso ny ankonina kosa dia hanompan'i Jehova izahay ho izy ireo, hanolotra ny zanany sakramenta masina izy vala 120 ny voalohany sy ny faharoa, asaina hiatrika ny alitara masina izy ireo.
antsika mandray toravantsika reto manavao ny fanoratena araka izany manolotra ny tizanano amin'ny sakramentany batisa. Okarony antsika ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenany ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino izany monareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimy anao aho, ary anao kosa dia ho zanako sady mpanompoko. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany miteny Tompo izany ry havana dia mangataka anareo hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonganay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny izao amin'Andriamanitra sy hanekeny an' Jesosy Tompo mba ahazoany hery handavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao, ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra miankinanay hahatanterahanay izany. Amen. Ny herin'Andriamanitra omenanareo ankiny hahatanterahanareo izany fanekereo izany. Mangataka antsika fiangonana ary hitsangana hangataka ny Fanahy Masina. Ry Tompo Andriamanitra Rainesto, tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay Andriamanitra, manatrehanay. Aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ary ity zaza izay atao batisa ity dia mba ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ka ampitafio zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanahinao masina, izay mitarika azy isan'andro isan'andro amin'ny voninahitra mandrakizay. Misaotra anao izahay fa tanteraka ny fanindriny ray aman-dreny, miombinaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azony manatanteraka ny fanekena izay nitanterahany teto anatrehanao. Mba ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana,
ny ray aman-dreny ary ny fiangonana ihany koa amin'ny fitezana ity zaza ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Rakotondra velo miangoty hoainy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka aza matahotra, efa nanavotra anao ay ianao enty izao zaza zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny hira ry fanahy io midina no avatsika ny rakom-pisaorana io manantsika koa amin'ny fanokanana nireo avatsika ao amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Hira fanampin'ny fahaefatra. Ao anatin'ny fanoizantsika izany dia hiakatra reo ampahany voalohany amin'ny andian'ny fanantenana izay ho atokana ao ampandrefana san'ny Tompo. Toizantsika ny hira. Nena riavana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia indreto reto mpanompon'Andriamanitra reto manolotra ny tena nandray ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Vavolombelon'ny fanekena ataon'ny reto olona reto isika ary ny mpanay fanasan'ny Tompo rehetra dia miezaka koa manavao ny andro nanokanany tena nanokanan'Andriamanitra azy. Koa mialohan'ny zavatra rehetra efa nampianarina ny soratra masina izy ireo na tanteraka ny fanekeny tamin'ny batisa koa mangataka antsika hitsangana hivavaka ho azy ireo. Tompo amisaotranao zahay fa sitraka ao nanome toky fa nyteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony fitiavana anatiny anao. Andriamanitra tsara sy matoky nin'ny fanamaranao izahay koa ankehitriny dia mangataka ny fahasoavanao hirotsaka amin'reto avanay. Efa nampianarina ny filazantsara anao izy ireo niezaka izay na dia malemy ary tarika azy ho amin'ny fiaina mandrakizay
dia mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina dia Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ankehitriny Tompo efa nandre ny antsonao izy, misafidy ny kahalalana izy ankehitriny sy niterena ka mba raisy ny vavaka rehetra miakatra ho azy ireo, raisy koa izay rehetra ho amin'ny firaisina masina aminao. Izany no angatahy aminaran'i Jesosy Kristy izay vela sy manjaka miaraka anao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Petraka isika. Enoantsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy anda amin'ny tenany sy hitonany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza izy navery ny ainy ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azy ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona ny meny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalahiko, anabaviko ary reniko, ary amin'izany nazofo no anaiky amin'ny hatreny olona, ekeko kosa izy eny hatreny raiko izay nandanitra, fa nazofo no andahiny hatreny olona, ho laviko kosa izy eny hatreny raiko izay nandanitra. Amen. Mahalona amin'ny teny Tompo zany ry havana dia misy fanekena ilay ny fiangonana aminareo. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady raintsika nandanitra izay tiantsika ka manome ny zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino. Mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoty rehetra mibebaka ary manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo? Misy manaiky izao. Moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekenany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo fanomezan'ny fanamasina ka mizotra amin'ny lalina fiainana kristianina ankehitriny, ka hiezaka ianareo ho tian'Andriamanitra ka toy ny sitrapony, ahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fampiombana sy fanasan'ny tompo izay didy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky somakatao aho. Oka ary nareo anonona mpahabe maso ny anaranareo eny ny fiangonana ary namafy izany fanekenareo izany. Izao Randrianason Jean-Claude. Izao Jadome Vaniriny. Izao Radosoatiana Tantely. Izao Hamarson Anjamalalana. Izao Ernantenana Françoise Tanela. Rehefa nanaraka ny fampianarana dia nanapa-kevitra handray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mihitsy sy ny fanekena, ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no ambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa hiezaka ao eo ambany fitariany fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary hiezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenay mba hanompoako azy eo amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Mandre ianareo Andriamanitra, matoky azy fa raha manompo azy nareo dia omena anareo izany heriny izany. Amen. Randrianarson Jean-Claude. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay. Manamasina anao izahay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy ka mitsodrananao. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampitoetra ary ampiorona anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahire sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Radomeva Nirina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay. Manamasina anao izahay ka mitsodrana anao ary mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ankehitriny araka indray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorana ampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana. Mahire sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Radosoatiana Tantely. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay. Manamasina anao izahay ka mitsodrana anao
mandray anao izay ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao hiaraka andray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavady mahagagany no hatanteraka sampiora rampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrena mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Raha Marsan Anjamalala Nandrianina. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorana mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Herina antenena Françoise Tanela. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka mandray tanina anao sy mitsodrana anao, mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy izay. Asainay ianao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsonanao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiora mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiononana mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Dia hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ity ora ity izay nomenao iainanay ary natolotra ho eto anatrehanay ihany koa. Apetraka eo an-tananao raha io ireto mpanompo ireto izay vao nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao Andriamanitra ray ene no hiazona azy ireo ary ianao ihany koa no namaly ny antson'izy ireo. Taio izy ireo amin'ny fanapahan-keviny mba hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aharetany amin'izany no ny asa ny fanahinao masina. Ianao ane no hampiditra azy amin'ny firaisana masina amin'ny zanakao ary ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany, tsy ho azonizonina ny fanantenany ary mahery ihany koa ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy aminao izy izay Andriamanitra mahavonjy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary hisehony amin'ny kery ihany koa mandrakariva eto anatrehan'izao tontolo izao mba ho vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izahay Tompo mba homenao azy rehetra ny haizany mandroso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Henoy izahay ry Andriamanitra be famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izay malala anao mpamonjy anay no entinay mivavaka ho azy ireo ankehitriny. Amen. Hony Tompo, tany mafy ny ananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo, mandehana amin'ny fanantenana no ny amin'ny fifalian'ny tomponareo ka manompo azy amin'ny fifaliana. Amen. Ny era fanampin'ny fahatelo nisy nangataka ho azy ireo. Jesu ho vaty fehizoro raha tsy diso.
tonga amin'ny rojombavaka voalohany amin'ny taona isika ireo zay teraka tsingery taona volana janoary ohatranay zany hitsangana. Nous sommes les meilleurs. Ireo zay nahatsiaro fahasoavana manokana tiana idiran'Andriamanitra hitsangana. Ireo zay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo zay manana olana manokana ifampitomana ambavaka hitsangana. Ireo zay namony havany ampahirizina angatahana fiononana hitsangana. Ndry matahotra nareo fa tazako nareo rian'ny tokotany ary hitan'ny tompo raha teo fa mahita ny tompo Andriamanitsika hivavaka isika. Tomoa misotranao zay amin'ny fahasoavanao na dia nahatratra ny taona azy reto avanay reto namoy havana izy ary nangiry taminy zany ny faran'ny taona teo any ny sasany ary taom-baovao nandevina. Ianao Andriamanitra no ampionona ampitraka kiadiny kambotsy ny mpitondra teny ianao ka tsy tebiteby miaraka aminao izy ireo amin'ity taona ity fa ianao nitantana azy ireo ka ny fahatsiarovana rehetra dia lasa mahasoa, lasa fifaliana, lasa tsiky ka ianao Andriamanitra hijery azy neo satria Andriamanitra be fiantry ianao ka hikarakara azy ireo ianao ary anolatra vetivety ny fery amin'ny fisarahana amafa ny ranomaso ianao. Misy ny manana olana efa ny taonany maro ny sasany amin'ny asany, amin'ny tokantrano, maditra ny ankizy, maditra ny vady, ao ny sasany amin'ny fitsarana, amin'ny aditany, amin'ny trosa, zavatra maro samihafa menatr'olona izy. Ohatra ny adinao Andriamanitra izy ny fijeriny tenany. Va manomboka amin'ny taona dia efa miandoha misaringotra ny olana. Angatahanay fa tsy fofa mahavonjy ny tananao, tsy mba lalindalovina fa mahare ny sofinao. Miasa ianao ka tsy misy masakina anao araka ny voalaza teo. Hopitehinao ny varavaram-by, misakina ny fahasoavana ho azy ireo. Ka ianao Andriamanitra hijery azy ireo amano olana. Ka ampirotsaka avy anan-danitra ny fahamarinana, ampitrevona avy amin'ny tany ny famonjena ho azy ireo. Ka nohatra noho ny mpandresy izy ireo noho ny ianao rehefa tia azy. Misy ny marary ato amin'ny fiangonana, amin'ny toeram-pitsabony, amin'ny fiara fitaterana, voatery miasa ny sasany. No Andriamanitra hikasika azy ireo tanan'ny Kristy feno olatra, izay olatra ny famonjena anay. Tondra ny aretiny tokoa ianao, ary ny dia kapoka taminao no ahasitrana azy. Na mampiasa fanafody na tsy mampiasa ampitombony finoana, anorevitra mpitsabo ianao ary anome hery ny fanafody ampiasaina. Indrindrandrindra isakana retim-betsy eto amin'ny firenenay. Ka ianao Andriamanitra no ampitsangana azy mandringa tahaka ny diera, ny azakazaka rehetra ho reraka andeha tsy ho sasatra. Eny tombony fahasoavanao koa dia natafinao reto mpanomponao, nomenao fahasoavana izy ireo, ambany fahasoavanao tokoa, ambany elatrao tahaka ny Paoly apôstôly ka mideranao izy ireo. Izay nomenao azy ane ahasoa ny hafa koa ary ahafantarany fandriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Na azy tombonandro reto avanay reto zao volana janoary izao, ombany fahasoavanao ane izy ireo, amakivaky ny taona amin'ny fifaliana ka tsy ataonao antanan-daminy tahaka ny andro fety teo, fa ampitombonao ny arena miafina ho azy ireo ka hideranao hatrany izy satria ianao Andriamanitra ny miara-miainana ny fofinaina mahavelona amin'ny vavavory. Nanisany volondohany ianao ka nataona moatra ny tsitsina maro izy ireo. Eny fantatrao ny mahasoanay na ny mitsangana ny toetra na ny ato anatin'ny trano na an-tokotany, ny trano mpitan-dranomasina zanakao, zanak'ity fiangonana amin'ity, tsaronay mbavika kehitriny ireo zanaka pelezina amin'ny ely, tsy dinao isambarabarina izy ireo, betsaka amin'ity nangatahana aminao fa manome moatra noho izay omeny ianao. Andriamanitra mahalala izay mahasoanay ianao, ameo azy na ny kely na ny lehibe, ireo zaza madinika ireo may fahendrena fahalalana, tsy ho matin'ny rendrarendra ny tanoranay, fahalala ny zavatra tsara sy ny mahasoa, indrindra fa amin'izao fiainana sarotra izao. Ny miasa ome fahavokarana, ny tombo amin'ny andraikitra, amin'ny voninahitra, amin'ny fisondrotana, anandratra azy ianao araka ny voalaza teo.
zay misotro ronono me fahasalamana traminy hiara manompo aminay ampianatra anay ananitra anay anitsy ny dianay mba ho tena zoky ampanahy hikarakaranay rehetra izy ireo. Taio ny vehivavy mba ho vehivavy endry, taio ny lehilahy ery amin'ny finoana anaratanana hivavaka aminao. Ka tahaka ny lampanandriana voasoratra tsara amin'ny ankizivavy rehetra tezaina eto, ka maro tena mifakampanahy, ary nankizilahy tahaka ny zanaka oliva maroroka amaroroka amin'ny zavatra tsara, kinga sy havanana amin'ny zavatra mahasoa. Zay rehetra tsy voatanisa tompo apetraka ambany fahasoavanao. Ny Hebrony fiangonana olona misapana manontolo ambany fahasoavanao. Iary asa ifanometana nompanao ny ray izay mandritra amin'ny taona, ka fahasoavana tafo fahasoavana nomenao anay ao amin'ny Kristy Jesosy tomponay. Amen. Tratry ny tsika ery-taonareo dia morary soa indrindra, morary soa nytsika rehetra. Ifampiarahaba tsika faharoan'izay raisiny baibolinareo Isaia 1:7. Isaia 1:7. Isaia 1:7 azafady, 7 ny andininy 1:30 farany. Misy andininy 3 farany ao no ifampiarabantsika. Isaia 1:7 andininy 3 farany. Ka zao no famakintsika azy. Elatra no iakaranao tahaka ny any voromahery. Averintsika hoe zany. Iazakazaka ianao nefa tsy ho sasatra. Andeha nefa tsy ho reraka. Ka le voalohany manao hoe elatra ny akaranao tahaka ny voromahery, dia le faharoa amaly hoe iazakazaka ianao fa tsy ho reraka, dia nareo mifanakaiky miara mamaly hoe andeha ianao fa tsy ho reraka sady tondronao izy. Olona ray zany manao olona efatra manodidina azy azy vele izy ny farany iarana sady tondronao le olona. Isa 2:3. Elatra ny akaranao tahaka ny voromahery, andeha ianao fa tsy ho reraka. Elatra ny akaranao tahaka ny voromahery, andeha ianao fa tsy ho reraka. Dia ataovy miampita foana mankany le izy, dia voaray le olona rehetra zany mitodika mankany dia mankany foana le izy. Sasany ohatran'ny ngonongonona fotsiny tsika avy aty ambany mitodika amin'jareo ambony ao Isa 2:3. Elatra ny akaranao tahaka ny any voromahery, andeha ianao tsy ho reraka. Ny arian'ny tokotany manao aloha mitodika aty, dia tsika mitodika any kopakopa-tanana nareo tokotany Isa 2:3. Iazakazaka ianao nefa tsy ho sasatra, andeha ianao nefa tsy ho reraka. Tehaka mafy be tsika ry havana. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana ny reto avantsika. Raha kotomanina tsy lavina teo sy raha zafindraketaka felana tatamo asa ao izy reo izy ireo dia miarahaba nareo ny fiangonana. Raha tsy diso samy miaramila izy mivady reo tsy zay? Ie, dia morary soa nareo. Soatra tompoko. Ny safify sapana fifazana dia manomana raim-baovao amintsika. Manasantsika hivavaka maraina, zavatra vaovao nentin-jareo zany. Talata sy zoma amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7 tsasakadiny. Talata sy zoma amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7. Amin'ny talata zao dia miaraka mitandrina izy io dia manasantsika hamonjy maraim-baovao. Zay zany ny vaovao amin'ny safify atolotra antsika rehetra. Efa miverina koa vaovaon'jareo katekomena, ny katekomena zoma arivo. Tsika zay manana olana amin'ny alady maraina, efa miverina ny katekomena zoma ariva, tongava misoratra aminarana mamonjy. Ny tsika mpandalina koa matetika tia mamonjy an'le zoma ariva, tongava manomboka amin'ny 5 ora amin'ny zoma zao manomboka ny katekomena zoma ariva. Ho an'ny vao manomboka sy ho an'ny mpandalina. Antso amin'ny fanompona. Ny komity teknika zany dia manao antso ho antsika zay hitendry zava-maneno hianatra hitendry. Manatona amin'ny tompona andraikitra zany raisina an-tanandroa.
antso koa amin'ny teknisiamina ho amin'ny sono ny tombo ny sonotsika ao dia mila teknisiamintsika tongava koa manompo an'Andriamanitra fa fantatra fa be dia be tsika manan-talenta ato manam-pahaizana amin'izany sono zany antso amin'ny teknisianina sary sy ny feo sy ny internet maro be ny zanaky ny fiangonana nanao informatika ato nanao eni nanao elektrônika nanao ny internet asenareo mahazo antso be dia be avy any an-dafy paster hoe azo tapahana le amin'ny FB fa raha tsy manolo teninareo tapaka izy satria le olona ray ihany nanankiroa ihany manao an'io isan-kalahady mbo misy zavatra atao koa izy fa raha mba maromaro manko tsika alahady anankiray mampiakatra an'io olona ray aminy ohatra dia mba amin'ny volana ambony ray izy vao miverina fa raha olona roa ihany manao an'io dia manjary malaky miverina loatra le toro be dia be nareo mahalala an'izany mahafantatra an'izany fa fantatra mba anankiray zany manao amin'ity vola amin'ity dia amin'ny volana ambony ray mamevamevana zany toerina ampakarana azy zany na ao amin'ny paster na amin'ny tentao aina zany ampakarana an'io hatramin'izao mbola ho avy moa ny fandamina ataon'ny bureau ny fiangonana ho amin'ny ny internet sy ny courant sy ny takan'izany fa efa mahazo antso foana omaly zao dia efa nisy maro be mihitsy ny messenger sisy miteny hoe tandremy paster jaminy fa ilainy aty an-dafy le zanakitsika rehetra paritaka na amin'ny faritany sy any velany tena mangataka mba tsy ho tapahana le izy enitsika rehetra zay ary ny bureau ny fiangonana koa nareo teknisiamina mba tongavo satria raha maromaro zany tsika ho izy ateo dia mba mahalankalina mampiakatra an'io ange ela be minadiny 5 dia fantatrareo tsara mahay mampiakatra an'io zany dia mba olona ray amin'ity zany dia amin'ny volana ambony ray mba olona hafa dia mba mahalaladalaka le fanaovana an'le izy zany dia afaka mitondra masinina matanjaka koa zany naovana an'le izy raha tsy manana masinina dia misy azony raminao zany fa entony ny fahaizanao fa misy masinina ihany ao dia ny tompo hiaraka amintsika makivaky mitona zany amin'ity zany azo matahotra makivaky an'io fa tsy misy atahorantsika rehefa miaraka amin'ny tompontsika sa tsy zay dia manasa ny bureau ny fiangonantsika fa ohatra manankolazana amintsika izy ireo raha tsy diso dia faly miaona amintsika eto am-piangonana indray amin'izao andro ny alahady voalohany ny taom-baovao zao misaotra an'Andriamanitra tsika natrarantsika izany taona vaovao izany indrindra no ijoroko eto anoloana ifampiarabitsika ny amin'ny taona vaovao ary ifampirary soa manaraka izany dia araka mahazatra eto amintsika dia miaraba nyreo ray aman-dreny na ara-panahy isika na araka ny fampitondrana eto amin'ny fiangonana amin'izany araka ny voalazan'ny ray aman-dreny mpitandrina teo moa dia ny taona vaovao raiky amby 24 ity dia efa nitsidika andro vitsivitsy izay fa izao moa isika no miaona eto koa amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny bureau ny fiangonana ny komity mpihevidrarany sambana rehetrarehetra ary amin'ny anarantsika tsirairay avy no hiarabako atsika rehetra tratra zany taona raiky amby 24 izany Andriamanitra manakare-pahasoavana ne no apetefa ny fanahy masina amintsika rehetrarehetra ka aheritsika mandritra izany taona zany ary efa maheritsika dia ahitahita eo amin'Andriamanitra ary efa mahitahita tsika dia hoentika ny fahasalamana sy ny fahasoavan'ny ray sy ny tompo Andriamanitra izay ny tapany voalohany ny fampiarabantsika ankehitriny kosa dia manasa ny ireo ray aman-dreny ampanahy ombambady hiakatra tian'oloana ny mpitandrina telo mirahalahy sy ny andefimandrina raha ao ramatoa madame veuve Andriamatony dia ireo filohan'ny bureau-mpiangonana ny fandimby teto amintsika raha ohatra ka misy mony tsy eto
fa raha izy ireo a dia angatana hiakatra ety anoloana koa madame veuve Ramanako Lazaina, ny généraly Rasoul Andriamanalinjafy mivady, ny généraly Rakotojafy Dominique mivady. Ny tenanay mivady raha teo moa anatin'izay. Ianareo ray aman-dreny Apanazy sy ray aman-dreny ny Fandimby ny tantana ny fiangonana dia mpanetretena no andraisako fitenenana misolotena ny fiangonana Ray Manontolo miarahaba anareo tratra izao taona 2024 izao. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany ka ifampizaranay aminareo. Engane ka Andriamanitra nomenareo hatrany ny fahasalamana ary ampanenika aminareo ny fanahy masina azoanareo mitantana sy manoro-hevitra hatrany ny fiangonana ho amin'ny lala marina. Ho mariky ny fifalianay amin'izao fampiarabany izao dia misy ny solom-bodeko avy ety amin'ny fiangonana atolotra mpitiavana kely dia kely izy ireny tompoko saingy ny fo mameno azy no feno fitiavana no mameno azy dia miaraba anareo rehetra tratry ny taona. Teka isika fiangonana ny amin'izany. Eny tompoko miantahanta foana zay masapely militaire fa manantsoko zay zokobe général Rakotojafy mba angatanay hiantahantahanay amalin'ny fisaorany. Ie, manahirana ihany moa reto Rakotojafy reto fa pasipasibôly reto. Ry hava malala ao amin'ny tompo voalohan-teninay dia ny fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra nahafahantsika tonga eto nanatanteraka ny fotoana androany ary indrindrandrindra koa nanomezantsika izao taona izao sy andro izao satria raha tsy nisy ny fahasoavany tsy ho tonga teto isika. Atahoana moa tsy iderazy noho izay nomeny. Marina fa misy ny tsara, misy ny ratsy, kanefa tafiditra ao amin'ny fandaminana izany. Ary eto dia mahatsiaro ampanontena ireo namana izay tsy afaka miaraka amintsika androany. Manaraka izany dia misaotra ny fiangonana izay soloany filohan'ny birao fiangonana tena androany amin'ny fiarahabananay. Ny tena marina angambany ampanontena ny ilazako hoe ny ray aman-dreny am-panahy ny tena mendrika izany satria izy ireo no olom-baositra. Izahay dia mpanompo nandalo fotsiny teto fa ny mahafaly anay kosa dia mbola mitohy hatramin'izao ny fomba fitampitondrana sy ny fiasa ato amin'ity fiangonana ity ary engane ka hitohy izany. Ny any teninay dia fisaorana sy fankatelemana tsy noho ireo teny mamy ihany, tsy noho ireto zavatra natolotrareo tao hoe solom-body akoho fa indrindrandrindra ny fitiavana natolotrareo anay tao anatiny izay zavatra rehetra izay. Ka dia tretrika ny foa ary tsy misy atao afa-tsy ny misaotra an'Andriamanitra sy misaotra anareo tsiraray avy. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane androtsaka izany amintsika tsiraray ka nomeny fahasalamana sy ny fiadanana ho antsika tsiraray fa ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
iroso amin'ny rakitra isika eo ireo antokopira mba sitsika teko anyreta antokopira atsika reto fa ny tondra atsika namakivaky ny taona na ny atsan'ny folalindao ambony ao na ny vetso na ny taniketsa izany na ny zanaky ny fifoazana koa zadonona fa manana koa zareo ao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny sampana Dorcas dia manomana mariazy miara-mizotra amin'ny 20 febroary ka sainy sika soratra anarana zay maniry natateraka ny fanamasinana fanambadiany misoratra anarana amin'ny Dorcas. Marina zao fotoana zao tsika iraitsika ny voalahatra dia tolotra ny tsodrano. Andriamanitra aminareo izay tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana amenareo ny fifaliana le efa tianareo, anomenareo fanantenana, anomenareo ny fahasoavana. Izy atanteraka izay rehetra ilainareo amin'ny tsara rehetra araka ny sitrapony. Ho tahinareo raha mandeha, ho tahinareo amin'ny toetra. Elatra ny akarinareo tahaka ny voromahery, andehanareo tsy ho reraka, hiazakazaka nareo tsy ho sasatra. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika. Ianao zay tantanao ka avy amin'ny tanin'ankavanana, andresy firenenao ny lohanao aho. Anoritoro ny vavahady via, voaiko ny varavarana, omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina. Ho an'Andriamanitra reneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ne dekorna sy ny olona ny borao ny fiangonana dia manasa anao mpanefana san'ny tompo ianao zay vahiny iomby databatra amin'ny tompo ny fanasana, izy no manasa anao fa zahay dia manolotra ihany. Manasa anao toraka izany koa reto mpandrefana san'ny tompo vaovao ireto. Hoe ny soratra masina, zanak'ondry tsy misy clé malahy iray taona no alenareo, ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra amby folo ny volana amin'ity volana ity, hamono azy hariva ny fiangonana teny Israely. Hanalany ny rà ka tentina amin'ny tolam-baravarana rosy amin'ny tatao-baravarany trano izay hinanany azy. Hoanina izy amin'ny alina, voatsatsika amin'ny afo izany, miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, miaraka amin'ny anana mangidy, ary tsy asiana misy sisa izany, ary tsy ho tapahana ny taolany. Ary ataonareo tahaka izao no mihinana azy, ny valahanareo voasikina, ny kapa eo amin'ny tongotrareo, ny tena eo amin'ny taninareo, hoaninareo faingana izany satria Pasika Jehova izany. Izany Pasika voalohany tany Egipta izany dia nitohizan'ny zanak'Israely, ary nitohizantsika kristianina satria manambara ny Kristy le Pasika, zanak'ondry ny Pasika tsy misy kilema izany. Ka aseho amin'ny alalan'ny reto sakramenta masina reto izany, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay vinana misaotra anao tompo, ny amin'ny famonjena vitanao izay zanak'ondry ny Pasika. Tompo ny tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao, feny fidenanao nan-danitra ho an'ny kerubima sy ny serafima rakotry ny elany, miarika anjely, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, olon-kendry, misy koa razanay malagasy efa mahita ny Kristy noho ny amin'ny fanompoana. Ko mianty izay ankehitriny mba hoentin'ny fanahy masina ny fiobiana masina manao hoe orenetsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Jesosy tompo tamin'ny alina izy namadihana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, ray sohano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy troa amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatserovanahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Hivavaka isika hangataka ny fanahy masina sy hatsiaro ny asa-pamonjena nataon'i Kristy. Ry tompo rainay izay nan-danitro, indretra manao ny fahatsiarovana ny asa-pamonjena nitanterahany zanakao, le mpanompon'i Jehova faratampony amin'ny fanompoana. Tonga olombelona izy nijaly maty, nitsangana tamin'ny maty, niakatra amboninahitra, mifona mandrakizay eo amin'ny tanan-kavanany ray, izy mitantana anay amin'ny tanan-kavanana. Ko miandry sy mitalao ny fiverenana izay, ka mba hafeno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay ray eo, ta io tanteraka sakramenta masina izao, hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le natenina ny ray mandeha monja anay teo amin'ny hazo fijaliana. Eny tompo, oka hiasa ny fanahy masina,
fanahy mahary, fanahy mamelona, fanahy manamasina, fanahy manome anay ny zavatra rehetra ilainay amin'ny maha olombelona feno anay. Koa miano taminao zay ry fanahy masina, amasino ny mofo manamara amin'ny tenan'i Kristy, amasino torak'izay amin'ny divay manamara ny ran'i Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka miteny zanako malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra retsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy izay nivakina ho antsika satria iray ihany ny mofo ary isika na dia maro aza dia tena iray ihany ka samy miara mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia le rano fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Hoe Filipo hoe andeha izaho ary koa Jesosy Kristy hoe ho hitanao ny lanitra misokatra, andeha fifaboatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Larakira fa vala amin'ny valopolo no ataontsika ampizarany mofo sy ny kapoka. Kazarao mrehefa nivady hanompo an Jehova. Amen. Sangana isika neritena oka isika iombana amin'ny vavaka fanatretena ombonana manao hoe Tompo. Ny mofo hohaninay ry Jesosy.
izay manandratra antsika mpanompony hoe ray sohany ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy io fahatserovana ahy. Misotro ny divay izahay izao. Hoy Jesosy Kristy Tompo ilay maneho ny heriny amin'ny mpanompony manao hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloka, izao no atao fahatsarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra rehefa nandray araka izay mety zao sakramenta masina izao, any mpanahy mahavoka ary sakafo mifanjaka ny lanitra. Misaotra Tompo noho izao fanasamy Tompo voalohany izao, entinay makivaky mitona izany fahasoavana sy hery azo avy amin'izaminy, satria ianao Kristy mitsy ny hiditra tam-ponay. Amen. Hoe ny apôstôly masina, aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika amin'ny fotoan'andro ny hijinjantsika raha tsy reraka isika. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika ianao ny raky pisaorana amin'ny hira fa 7:3. Ianareo aniany Tompo ka hiaro anareo, mpamirapirana amin'ny tavana aminareo aniany Tompo ka hianatra anareo, nanatra amin'ny tavana aminareo aniany Tompo ka hanome anareo fiadanana.
mipetraka ivavaka mangina isika. Ary ho an'Andriamanitra mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokony aneny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra hererina eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray ary ny Fanahy. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.